atsika niany ty boka ankalazan'Andriamanitra. Dia mba nisy zanako vavy zay teo tamin'ny maraina mba mangataka anazy zao mba hijoro babolomelona na ve mitombo fahasoavana izy a. Dia mananja Odety mianarako izy roa koa dia amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra n'Andriamanitra za fa nomeny cadeau tena ngeza be ny tenako. Tsy ino moa zany fa raiko ara-panahy. Tsy iza moa zany fa rakotina rasina Davida mivady. Tantara be zany tongavako tamin'ity fiangonana zona firaisana ty. Za io zany taloha misy aretina distoirana tamin'ny fiainako. Tena anisany nandalo vola aman-karena anahy io aretina io. Dia misy fotoana zany za misy olona dia tady asa amafaborao tonga taminahy. Dia niteny tamin'ny madama io za hoe mbola tsy misy plasy hoa atao amiko. Dia karamaraigna izy tamin'ny andro izy tonga taminahy zany dia ohatra tsy amin'ny forme zay za. Dia teny taminahy zay za hoe tsy amin'ny forme. Anao izy izy dia atanteraka za izy izy fa anao izy ohatra ny tena relaxa iaho. Dia tonga narapiso mbola niverina taminahy koa i madama io. Dia aho izy izy hoe avy koa madama ty zany ohatra ny tsy natoloko anazy fa madama io fa tena hoe raha misy plasy dia ny telefone anao sa dia karaha fa avy koa. Dia aho zany madama azafady fa mitongavako aminao teo izy izy za io izy izy andeha mivavaka ho anao ary mandroso araka zikaiko anao. Dia nandroso tao an-tranoko zany madama io. Dia ataontsika izy izy hivavaka. Dia mivavaka ho anay izy. Dia alohan'izy andeha hody misy taratasy nomeny anao hoe raha ohatra izy izy mbola manaraka anao dia mivalao ity taratasy teo izy izy antsomo izy izy ty numéro ty. Tamin'ny fotoana zany za mbola tsy mahafantatra ny dada Davida rakotina lasana miaraka amin'eny zao raha. Fa rehefa misy fotoana ty za ariva amin'iny foana za dia mietsika be zany ny aretina distoirana tamin'ny fiainako io. Dia tonga dia niantso taxi zany za dia tany amin'ny hôpitaly be. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly be zany za dia tena nikikikana magnan'olo misy tamin'ny hôpitaly be takao. Dia tamin'ny mandraigna zay naka taxi dia tamin'ny hôpitaly be io. Dia tsy andro koa bika ny andro teo amin'ny 5 za tsy saigna maso andro amin'ny 5 mandraigna niantso mpampan'Andriamanitra. Azafady pasteur fa za ty zako aty amin'ny hôpitaly be nahazo numéro telefone anao za io marary tena tsy haiko tsono dia tonga zany vita telefone dia avy zany dokotera. Rehefa tonga taminatika zany dokotera dia izy dokotera rehefa vidy reto fanafody reto. Dia rehefa natao compte-ny fanafody dia teo amin'ny 1,5 million take ilay fanafody. Dia tamin'izay moa zany mbola maraina ny andro dia mbola sy tonga zany ilay dokotera andeha ametaka anazy dia mbola misy fanafody tsy azo koa. Dia niteny zany i dokotera hoe andrasokelo izy izy dia mbola tsy natao taminazy zany fanafody. Dia tonga tamin'ny enina mahery zany gaga za fa tonga tany amin'ny hôpitaly be dada sy eny. Dia za matra rehefa tonga zany izy ireo dia ozy izy zareo hoe andao atsika ozy izy hivavaka. Dia mipetraka zany efa tsy mikaikaiky eky za mipetraka tsara. Dia nametra ny tanana ny lohako dia miteny izy taminao hoe tsy mety aminao sy mipetraka anatin'ny hôpitaly ty fa anao andro any amboary bakazonao mody anao zany tranonao. Voninahitra n'Andriamanitra fa naharako zay teniteneny mbola io zareo mivady fa tonga dia niramasy bagazy za dia lody. Dia niteny taminahy dokotera hoe madama angatsy atao aminao reky fanafody nividinao ty. Ao fa efa ireny moa mpampan'Andriamanitra miteny hoe mody za fa tsy mety anahy kato. Dia niteny taminahy zany niteny taminahy le dokotera anao madama raha mbola miverina ty anao zay tsy andray anao fa traneo izy ndray anaranao tsy mierina katsony amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa za voninahitra n'Andriamanitra fa hatram'izao tsy miverina tsony aretina. Faharoa manaraka zany za io dia vehivavy nandalo fiainana. Za zany tsy mba mianatra mandraitsa fa tsy mba mianatra zany seminaire natokantrano zany. Za zany mieritreritra fa rehefa mitokantrano zany dia tena fiadanana dia tena fitiavana dia zany mieritreretiky dia hoe andeha andanitra za anaty saiko. Nefa rehefa tonga tao amin'ny tokantrano za nandeha midaka nandeha mitotohondra tonga dia teny za tamin'ny vadiko hoe vola ndraika vita mariazy za
tsy aminao e tsy manala baraka anareo za fa za zay ko anao divorce tsy vita koa fa ayo avadiko izy ko olona tena za hoa olona akeso koa izy akeso tsy possible de teny taminay manao hoe izy io fiana ke pasteur misy firina masy mariage loaka iverinao fa iana sagana fa tsy dioko mama de nagnato kontrolemantra raiky zay miteny hoe pasteur mialatsimo tsy manala baraka anareo fa za de iabandonna fa tsy vita koa le resaka tokantrano ty de nandeha ny tantara de za zao zany efa 15 ans ny 21 décembre zao mariage zay tanao zao de tao anatin'izany zany indroa za nianatra séminaire tamin'ny eny Azora tamin'ny ity fiangonana Azora Frasa ty tamin'izany tamin'ny kampy de teto koa izy nisy séminaire na tokantrano nataontsika mivetivety akeo de tamin'ny séminaire voalohany aloha zavatra sampany foko hoe afaka tanina ary natao pratika le hoe miteny moa kilena Azora hoe mivady io izy mila kolokologna mila atao ohatra jardin izy de inona zavatra nataoko ao izy neny mila alagna kiraro rehefa alagna alagna kiraro de mila sakafo karakara izy de tanore tamin'ny séminaire farany takeny zavatra tena miakatra examen zany za aloha ny fivadin-kanina za zany vehivavy tsy manaiky vady misy zavatra ekeko misy zavatra tena tsy ekeko tsy ekeko fa tadidiko tsara tenineny hoe atsika vehivavy ozy izy tsy maintsy manaiky vady manao tompo de misy zavatra tsy mamanano tompo nefa natao mivadiko de inona zavatra tsarako zany tenineny hoe anao izy izy ohatra fa misy zavatra tena tsy vitany aloha de manatahery amin'Andriamanitra ozy izy manatahery fanahy masina de natao pratika zao le raha tenineny hoe andara mandeha tamin'ny dosy zao alefako rano tany zao tomana satria tena tsy zavatra tena mivady taminazy resaka naona izy zany misy tany zany akaikinay ko zay zany manao tompo tany ngeza be manarana ko ka misy olamanitra tany zany ambadika anay ko de niteny tamivadiko zao hoe atsika mbola tsy tokony trano zavatra io fa zavatrako aloha nefa izy miteny tsy maintsy viditsika fa atao signature izy secte de manao tompo koa zany zany de farany zany de voninahitra n'Andriamanitra fa tsy maintsy ozy izy neny hoe tompoka foana raha jiaby de nataoko le tompoka am'izao fotoana zao vita fifadin-kanina io misy zavatra nambiny tamin'ny enta koa tsy lafo ohatra am'zay efa tsy taraky ny programme any atrony tsy haiko fa tamin'ny fifadian-kanina nantsony olona zay ake io e de lafo le izy de masolo tena tanterao fa mafy le izy fa tompoka de tena atrano voninahitra ao Jesosy nareny aveko aminazy voninahitra fa naherika Andriamanitra vantsika fa teraka soamantsara zaho tamin'ny fotoana nitondrako vokany ty zany tya de nandalo olana za efa nohatra volana ny zaniko efa tara DPA za efa nohatra ny DPA de nandeha tamin'ny dada moa za de ametro tana aloha za dada fa tsy mety teraka efa nohatra ny DPA tokony aterako de anao zany aza matahotra fa mitondra mbavaka anao za de natsoka am-piangonana teto de nametrany tanana sabotsy de andro tamin'izay de tonga de alahady tsy mety efa nandrasana ela be le zanako tsy mety mivoaka de tsy maintsy midéclenché ozy izy tena lehibe teto fa anao tara be fa tokony mivoaka izanakanao io de nandeha tamin'ny dokotera zay lahady mandraina de niteny any koa za agnano dada le fotoana iterako andeha mandehanako amin'ny dokotera fa ahoana za matahotra aza matahotra ozy efa mitondra mbavaka anao za vitanao izanako de tonga tany za de napetaka ny fanafody de niandry lahady manontolonandro
dia alina manontolonany lady dia iny latsinaina iny a mbola tsy miteraka za tamin'iny fotoana tsy mety naterahako iny dia nivaroka foana za teneko hoe teny dada paster David a efa tsodrano anaka zao a tsy maintsy teraka foana zany efa fananana kora tsy fanantenana be zany za tamin'ny fametrahany tanana anahy ny fitondravana mivavaka anahy dia tonga dokotera lehibe tao amin'izay tsy miteny izy hoe tsy azo zanakanao ozy tsy azo toy ny zaza io ozy mifahaina be ozy dia mivavaka zaho a tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany oa dia tamin'izany fotoana izany dia mivavaka tena mivavaka oa ataoko oa zay sitraponao Jesosy a dia tena mivavaka zany amboarika dia tsy maintsy ampirina bloc ianao izy miteny bidy za ny zanako nefa lazainy tsy ano mivoaka ny zanako tonga dia mitomany Nivakin'olona ny tranonay nivakin'olona ny tranonay a dia niditra izy nagnambaka hoe aza mihetsika fa basy zany efa mbola vao mianatra mandeha satria natao opération césarienne dia niditra le daly tonga tao fa tsy nazo mininona izy mety ny écran fa tsy nanaiky mivadiko misy to mivadiko nefa vadiko nambanany basy ty olony a basy ty fa zamety fa tsy nanaiky vadiko fa misy to mivavaka za ary ny zanako ty mihitsy nitomany tamin'izany fotoana zany zany natratraranay anazy hoe nitomany karaha hoe irak'Andriamanitra ny zaza io hoe mifaza fa misy mpangalatra ko dia tafavery azo matsara le écranay a dia zay salama tsara tsy tena tsara aloha miasa mihitsy tena miasa dia misaotra midada paster David fa tena tsara izy tsara izy mivavaka tena mivavaka tena itapeady sapentanana porofo mivaingana zavatra misy tamin'ny fiainako Any Jesosy nareo a tsy misy loza kitika anao tsony mifanamasina ny mikasika ny vadinao koa mba hiaraka hivavaka aminao akaty amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mazo toera atsy atao lavabe tsony efa midiny latsika folo zao sady anao tsy tagnatiny fô nisy izy voalohany tena mianatsiny indrindra satria efa tsy tagnatiny zao fa nisisika satria foko tsy magneky hoe tsy hijorombavolombelona nandeha tany Mananara zay za efa tsy tagnaty liste fa voanareny paster zany teny hoe andeha Mananara dia 1 million frère le retour dia tonga dia niteny za hoe Jesosy za tsy maintsy mandeha amin'io ary za tsy mangatitra vola amin'ny papa sy mama fa volako no ataoko frère dia tsy natoloko any papanay sy mamanay le frère nandianako fa niteny foana za tamin'izareo hoe zay zanako andeha hitolo filazany tsara amin'ny herinandro karan'izao fa rehefa ankera koa iraha izy dia voatoloko anareo hoe aiza toerana andianana dia ino nefa tsy niteneniko iraha tamin'ireo papa so tsy manana freza dia tsy lasa tampo dia tsy natoloko i paster koa hoe manana zanaka za mbola kely so dia teny zareo hoe mijanona anao dia fitinina izy vavaka vavaka alimavaka iny za saika tsy andeha ty fanandenga tamin'ny mama za hoe mama namako hitonga ana fa andeha hivavaka amonjy alimavaka zay ry vavy dia nameny mama lalina za dia zanako natolo tamin'ny ry mama dia niteneniko namako hoe lasa mamoty fa za andeha am-piangona dia
izany ka niady tamin'ny papako sy mamako voatselatsela dia nifamela zay nitorotenin'ny pasitera taty nifonako fa nasainy dadinay zany nifona tsy nifona nasainy tokonay tsy nifona fa toroteny taty nampifongana nandaigna koa za tamin'ny papako sy mamako efa niteny amizay za efa tsy andainga papa sy mamako tsy mandramampalahelo anjale dia zany efa nandainga dia namakina taty za Isoran'Andriamanitra fa namalivavaka izy. Azo mandainga tsony. Amen. Itsangana antsika rehetrarehetra hivavaka. Dia tiako raha mba tena angataka teny amin'Andriamanitra anao. Teny mihitsy Jesosy eo mitenena amiko. Asa anatin'ny feonao. Raha io mbola misaotra anao zahay. Mankasitraka anao ny amin'ny afahanay tompo manompo anao teto. Misolo Jesosy ny amin'ny fahafahanay mandreny afatrao mitenena aminay vavonany iaino anao zay. Raha kofako amin'ny ranao Jesosy eo ity fotoana androany ity misy saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka masotoerana antsika rehetra. Tsy manana fotoana lava be intsony isika dia natonga ny feo somary ferina kely ilay fijoroam-bolombelona fa ny afatra omeny tompo anao androany dia hoe nitoerany mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Hoe plasy karakory, ino moa ny antony natonga anao lasa misy mpanompon'Andriamanitra mitaiza? Ino ny antony natonga anao lasa nifanena tamina mpanompon'Andriamanitra? Ary ino ny antony natonga anao tonga eto? Izay zavatra izay no resantsika androany, nitoerany mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny kristiana anankiray. Avy hatrany dia mamaky ny soratra masina isika ao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 4. Mamaly amin'izay fanontaniana izay. Efesianina toko 4 dia ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Efesianina toko 4 dia ny andininy fa 1:20 ka hatramin'ny 4:20 no vakitsika. Ary Andriamanitra nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompona amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilany sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny atanterahany ny hevitry ny famitahana, fa mba anaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompon'ny isan-taoniny araky ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka ampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Amen. Tadiona avy mafa agnatin'ny volana fahaenina antsika zao, 6e mois, nazavaiko teto tamin'ny maraina fa ny toerana tegna tian'Andriamanitra ipetrahana dia ao ampovoany. Amen na? Zany hoe raha hikatsaka an'Andriamanitra zany ianao mety be mihitsy raha amin'izao 6e mois zao. Mahita ny tompo ianao. Alleluia. Jereo fa rehefa namangy an'i Maria ny anjely amin'ilay hoe ho teraka hono Jesosy, nisy anjely nalefa an'Andriamanitra. Taiza izy namangy an'i Maria teo antegna taona, zany hoe tamin'ny volana fahaenina. Hitantsika zany anaty baiboly ao. Fotoana mety ho anao zany ity. Ho an'izay mila an'izay verset zay ao amin'ny Luka 26 misy an'izay. Luka toko 4:20. Rehefa nitsodrana ny Adama sy Eva koa Andriamanitra, dia tsy taiza izy nipetraka fa teo afovoan'ny saka. Ary Jehovahandriamanitra ozy nitsodrano azy teo afovoan'ny saka. Amen na? Naiza zany revana misy anao ka mahatsiaro anao an'ity fahenimbolana ity dia fotoana natao ho anao ty. Dia jerevy koa anaty baiboly Jesosy nampianatra hoe fa naiza ozy na aiza
yang gunang roa na telo zay vory avy amin'ny fianarana dia aiza hono izy eo afovoany ao izy ka tsika ke zany antegnantegnantaona ampivoany taona dia mahazaho antoka ianao fa tsy maintsy misy kasika ao fiainana ovan'Andriamanitra misy dikany daholo zany raha jiaby io ravany fa tsy raha hoe mandehandeha ho azy mois de juin zany volana tao anao alleluia amen lasa manomboka eo zany dia misy zavatra vaovao foana ataon'Andriamanitra aminao ary za mahita fa maro aminareo reo nefa ho tahin'ny tompo amin'ity volana ty amen na za dia resy lahatra fa tegna miaraka amintsika Andriamanitra tsy haiko namba resy lahatra amin'izany ianao tsy miaraka amintsika Andriamanitra regny témoignage marobe regny mareo dia tsy mo ampy inotsika fa miasa Andriamanitra mitiraka ty ary tsy vitan'izany fa rehefa agnamboatra olona koa Andriamanitra dia andro fahafilo moa agnamboatra andro fahelo ny chiffre 6 zany dia égale homme olona zay ny tegna dikan'izy io dikan'izany ravana mahazo matoky ianao androany fa hikasiky fiainanao Andriamanitra mahazo matoky ianao androany fa hotsofon'Andriamanitra rano ianao azo era avy amin'ny fanamasina iverenantsika le verset amin'ny Efesiana toko fahefaradeo fa izy ozy nanome alleluia donc zany revana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra na pasteur na évangéliste na apôstôly na mpaminany dia tsy ino ny revana izy ireo fa fanomezana ho anao cadeau za gaga mihitsy madame PDG eto le resika hoe nanomezan'Andriamanitra cadeau izy fantatro viavy ino za raha ndeha ampianariko azonao ny fisina mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany cadeau anao ny antony lovalohany any tsy olo jiaby tiagnany pastera zay mba imaginer anao ka zany tonga dia samboriny fa pastera sady raha misy mifindra mipetraka mizatsy mipetraka tabatara tsy olo jiaby tiagnany izy io satria asa sarotra asa mafy io tena hoe ainy zany izy volaniko anao zany tsy zay ny raha tianao atao kofa pastera zay tsy tany jiaby omboagna io manjary daholo misy fotoagna za zao adiniko hoe misy fivorim-bava za ko teny madame andaotsika io mandeha tsangatsangana hiny sy tena mazavaketsiky bavaka zay mariny moa za zay anao karan'zany fa matoa misy olo araiky nagneky agnano pastera ho anao dia nahazo cadeau maventy be anao tegna marina izy ke zany io ireny aminakaiky anao hoe tsara cadeau atsika hoe raha mandinika anao ny fisiny fifoazam-panahy teto Madagasikara dia nisy foana olona ohatra zao tamin'ny andro Ninimbera-Velonjanahary zao Ninimbera-Velonjanahary vao nananga ny tombony manolotrony iny lazain'olo fa secte sao dia adinonao be da be olo naninjika azy karan'izany koa ry neny lava anangana ny fifoazam-panahy dia nisy volvana misy raiky hafa koa nereo mahita raha secte re zany nahazo anjare ry dadatora koto zandry ry rainy soa lambo rehefa nibitsin'Andriamanitra lazainy fa nisy tromba aby ara tsisy karazana efa taty afara be tsy haiko fa efa maty aby ary zay vao tegna mbo nisy naheky tsara fa tamin'ny fahavelony reny lava zany mbola misy voroniky dia misy tromba mpivavaka ao izy aky izy magnaratsiratsy anazy mpivavaka daholo koa kristiany olonanana n'Andriamanitra fa nitondra rivotra hafa mihitsy izy nizavatra nivoizindre fitiava ry nizavatra nivoizindre Ninimbera-Velonjanahary ndraiky finoana te moa kolo jiaby zany malaky zanahary aby te ary izy magnano témoignage fa nianitra tandanitra zany vo may olo tsy nino fo hany maromba ho CPP olo sasany hany maromba magnanjany olo zika zany raha lengany fa biby tsy taka efa maty izy vao raha malala fa tamin'ny fahavelony lazainy fa misy raha hafahafy ary za sûr fa mety efa nisy niteny andreneny lava reny franc-maçon koa reny ia satria zareo nanambola tsy sahirana natsangana tombo magnerana Madagasikara ziska ambany volo jiaby
izy tombony lamo amin'ny toerana tsy ampy izy nao indrindra fa amin'igny partie sud isan-karazana ka antsika kely zao mananga antsika tanambonosy be ary dia maro olo mbola mitakoritsikoritry pasteur David ia andray andro agny antegna antitra no antitra fogna di maloko ihany mbo misy miteny iny randrany ohatran'iny fa antegna ke zany an-tanàna karan'izany nataony Jesosy tantanàgna ananjy izy nagnano asa sasany tandregny ananjy mandrôrana ary lazaigny fa ny lohany démonia ihany nandroany démonia efa andro ke io amizay olo vo matsiaro amizay rehefa maty izy ka nitsangana teo vo nahita amizay ve de tena zany tokoa nty mitenenina sambatra anao fa manana pasteur zay afaka mba mizara révélation zay rehefa misy fotoagna mandany vola mandeha mianatra andafy agnanovagna anay devoly isan'andro amin'ny sasany manko raha vo mandeha roplaniny dia devoly pasteur zany moa tokony sarety fogna mboany sarety fogna kalesy koa nandeha kalesy za ty pasteur maro agnarako za mandeha katikatry mampatsiliky zany izy koa pasteur vana dia tongotra fogna isan'andro pasteur manamasintegna izy fa manomboky manday tikitik pasteur fa tsy izy io zareo e me da be ny zavatra ohatran'izany ka iny moa tiako ambara maro amin'ny kristianina no tsy mahay mandray cadeau zay nomen'Andriamanitra azy maro ny tegna marina any rehefa ny karataonareo zay nareo tsy mokotrolona ny andramonareo any mba manangana tagnana dia le diradirany andramosanana zay tsy magnano zany ary tsy zany mihitsy koa ny principe atsika ty zio mitaizanao ny ataoko mampiavaka fa raha antsovinao ndraiky zay dia mandeha raha nataony madame raiky teto zanakatsika raiky teto niteny zay niantsoany dada zay mo le tongy dada tany amin'ny hôpitaly azonareo ve zany ia fa dia mahagaga ny indray fa mbola misy ao satria possible mety nahita le tsy izy tany ambadika tany ianao fa izy iny rehefa tsy hoe rehefa nahita fausse marque ianao dia tsisy ny vrai marque rehefa nahita téléphone-tsika io raha misy fausse marque io misy le tsy izy fa za kosa milaza aminao fa misy ny tena vrai marque amen ka raha nahita faux pasteur anao possible misy koa ny vrai pasteur tainy Jesosy aninao amen na Jesosy Kristy aza rehefa mbola nila ny Marie tsy haiko raha tadidinao zay nila apôstôly ary nila ny John anao ndraiky tady tsy ilanizaniza na be ny kristianina aloha anao mijanona an-trano fognany izy anao za an-trano fogna fa tsy mila mandeha am-piangonana tsy zay manao amiko hoe tombokitomboky dia da be ndavitra resaka fa afa fogna rehefa anao mba miditra eglizy afa fogna anao miditra eglizy ary eto amintsika eto fampianarana no atao eto fampianarana zany hoe amegna fahalalana ianao atoro secret ianao ahafahanao mitondra ny fiainanao ary zay moa ny donne-ny tompo anazy mampianatra amen raha mbola fampianarana fa mitadiavanao misy aketo ary tsy hoelantsika iny dia moka boky amen efa misy anankiray zay za gaga vetivety zany nahita nisy boky nataoko zay fa le izy tsy natontako hitako le izy vetivety atsika ifadiavina iny le izy no hitako eo avokako izy zay resaka fampianarana makasika ny hoe fampitomboana ara-panahy ahoana ny tonga anao mba hitombo ataoko lafo be mihitsy biby akeny mba hikatro koa tainy Jesosy ianao amen omeny tompo anao zany zay reto rehavana mba hitaizanao mba hiforme anao misy raha koragnan'ny papa sy mamanao an-tragno zao tsy hitandrignesanao fa zay raha nivolagnan'ny pasteur tandrignesanao satria pasteur misy fahefana sy hery avy amin'Andriamanitra azotsika ve zany misy zavatra agnanaran'olo anao ke tandrignesanao ia volagna ia vakese mbola misy anao bekakenao mandeha fa anao tonga eny mpipetrahana anao manomboky mary eny bon
Zany. Amen. Iny nampagnanamena anao iny tsy herinao iny. Fa iny le herin'le tenin'Andriamanitra. Antsika izy. Sarotra ne magnova lalahy be karanao iny. Magnova viavy be ho lasa mpanompon'Andriamanitra tsy mora zany fa noho ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia maro ny olo miova. Ka atsika mihaino tenin'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino feo fotsiny fa mandray hery. Amen. Dia rehefa tsara fotsiny ny Baiboly efa nomeny tenin'Andriamanitra ho atsika izy ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Agnatin'ny teny io zany. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy iza fa Andriamanitra. Anlaza izy eo amin'ny bokin'ny Salamo hoe efa nomeko voninahitra hozy izy ny teniko mihoatra noho ny anara. Dia tsara anarana Andriamanitra anazy ary zany mbola tsy nataony ambany kilasy par rapport amin'ny zavatra niteneniny. Asazonareo ve zany? Ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra tsy inona fa tenin'Andriamanitra. Ka zay mijoro aminao eto isan'andro mizara tenin'Andriamanitra, mizara sitrapon'Andriamanitra. Amen. Tain'ny tompony ianao. Jereo vy Estera, misy olona ny raha nitaizana azy. Satria Estera dia zazakamboty. Misy olona ny raha nitaizana azy, ny prepare anazy, sy ny sisa. Matetika ny olona manana destiné tsy maintsy misy olona mitaiza. Ary misy olona ny rano anazy. Voi mihitsy koa zay miresaka matapako na tatramo. Zaho atsaiko fotrany mavoray hoe allo mba tezentsika zany pasteur Eric iny. Eric kely dia mba ampianary. Atoro anazy mihitsy hoe karantsao fiainana. Satria zaza manana destiné izy. Ny antsony fianakaviany moa zany fa tsy haiko mbola ifandiniko ozy zareo. Fa zany mihitsy zaza manana destiné izy zareo fa nanomboka teraka le zalakely iny no lasa nisy arety izay tsy mpahazo ny papa sy mama. Dia zareo vao maty taona mamany maty koa papany. Satria ala devoly zany ny fipoiran'le boakely. Imagineo zareo hoe fa maventy be daholo zany ka zany. Fa teo ndraiky niteraka ny ahy. Araka le leçon ampianariko atsika eto foana isan'andro hoe ny olona tsirairay avy io matoa ary eto ambony tany dia égale le programme n'Andriamanitra. Dia ny fampitadiavan-jareo izy omaly fampitadiavana le zaza hoe aiza anao tambanina camion zany izy letrina ndray jusqu'à riva tsy hita mihitsy hono izy nomaly. Dia rehefa nisy naotany dia hoe taiza anao zany korana tamin'ny maman'iny efa maty. Raha karakaran'izay zany izy. Ka tiako tenenina hoe raha nomen'Andriamanitra pasteur anao hitaizanao, hitan'ny tompo zany fa misy programme mirealize anatinao koa. Dia tsy vitanao samy rera nefa mirealize an'io. Fa alefany zay reto mba hiresaka aminao, agnazava aminao, agnatoro anao hoe reto daholo ny zavatra atao. Dia ny ara-tsimpagnano devoly nefany ataony ndraiky zay natonga anao atahotra anazy. Za gaga tamin'ny maraina ndray fa zany tadony faela ty korana aminao fisiko magnatona anao za mangorohoro. Mangorohoro ny sasany dia mody ranany. Dia gaga te. Mangovotro hono izy resaka aminahy. Tokoro fa olo samby mangovotra zany. Fa tiako tenenina hoe zay reto dia cadeau anao. Azay tsy miavo, tsy mahay miavo zay. Na za na ineny tsy miavo. Satria ahoana moa nandeha agnanosan'Andriamanitra anao ka hiavo, izy io vola tandrika anao. Tain'i Jesosy ianao. Ka mba manomboka izao zany mba mingavy anao za mba considéré hoe ray aman-dreninao zay. Asivo ajana, mba asivo apetraha amin'ny plasiny. Fa za mitovigny amin'olo niaraka nagnano vitsilita amin'olo. Tain'ny tompony ianao. Amen na? Aza mafoy ozy ny Baiboly fiarahantsika miangona tahaka ny sasany. Ka raha misaraka amin'ny olona anankiray ianao zay ny raha ny tompo anao dia mazava ho azy fa hifanena miraka satana ianao andeha hanimba anao. Azonao ve zany? Roa ihany. Na anao mihaona amina pasteur iraka Andriamanitra andeha hizara fahalalana anao, na ianao mifanena amin'ny iraka satana andeha handravana.
Zay natonga an Jesosy niteny amin'ny Jona 4:10 fa ny mpangalatra ho tsy amo raha tsy angalatra amono andingana fa za kosa ozy. Zany hoe ny zavatra miexiste eto ambony tany eto zany na mpangalatra na Jesosy, na mpangalatra na Andriamanitra. Izy moa le mpangalatra Satana, izy ny tsy avo tsy angalatra amono andingana fa za ozy avy mba hanananao fiainana sady hanananao betabe. Za tena milaza aminao fa raha hainao tsara ny mifandray aminay misy zavatra tsy takatra ny sainao mbola hitrango ny fiainana. Fa matetika ravana minefa ndraiky nare minefa ndraiky sasatra hoe biby raha matahora zany azo maheno mamanky izy mitantara aminao so ihany anao misy miteny ny legipa nandeha tamananary iny so ihany anao mamà mbo nandeha fa karaha zay tsisy olo mikoragna de oasa za koa manjary mikoragna le giny be zany tsisy ambiance zany be tsy nandeha mamà satria zany kaizany nareo matahotry anahy za koa mbo zotahorana reny da iny tompony nareo. Alleluia. Zany izy revagna maro ny olona tsy te hivavaka tsony satria voafitaka izy le tsy te handeha am-piangonana. Maro ny olona tena hoe simba mihitsy ny saina ny zavatra mitranga gauche à droite. Or nefa tadio fa raha vao tsy misy olona tsony mandeha mampianatra anao mizara fahalalana aminao io dia lasa mangatsika anao. Ary tonga amile tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko no mitsifitsy ny fahalalana. Tompany tahinao. Alleluia. Jeremitsika tsara tsy hoe raha mba fantanao ihany fa mampandroso sy mahasoanao ato ziona aza miala ato. Teneno amin'izany akaikinao aza miala o. Fa anao koa voarenao fokanao hoe bavaka kay aza ziona dia fa betabena le aleko mangina aza fodiny mihitsy vavanare misy tonga dia zany mihitsy ziona de baribariny aminao masony atsika izy fa za koa magnotany anao mandeha aketo ino zegny le raha tokony mampibaribary maso aketo tsy haiko ho an'izay hoe ma première fois tonga teto ino mba réaction nareo zavatra mba tsapanao tainy tompany anao. Alleluia. Za zao hitanao matoa za karaha amin'izao misy homme de Dieu natao mitompo cadeau anahy. Izy koa ntatareka anao nandregny isan'izay pasteur Johnny zay ninionanay dia hoe ndao andeha irivy zany no nionany ndao ranga fa za ranga irivy araka amin'ny toa dia ndao koa izy fa tsy koa dia za io tena zany tsy hoentiny mirevy fa nindesiny tampiangonana tamitoerana misy délivrance dia teo no nampiovafoana resy lanitra zany. Dia avy eo amizay moa pasteur izy amizay koa nitaizana mikolokolo sy ny sisy araka izy le nazavaiko teto tamin'ny maraina andeha hagnano formation pasteur dia tokao asainy manasilasity ndraiky za tsy nombaombako tsara be boky raha io dia namitany ny mama Germaine za anao magnasanasana io za za zay mindisinao miraha karaha nio tsy tiako zao pasteur zay nagnasanao laha manasilasetin'olo atria zany za zany nieritreritra hoe rehefa tonga amin'ny dadary zao Genesis Exodus dia zany raha nieritreritra ka zany nitarafoko io zany izy mbola mitsabogny maloha le nona mbola za taloha mikoragna mama iny zany niko mahazo aminany izy ty tamin'izany raha mbola tsisy hoe ino zany fa le mbola vohiditra reny le volaniko mihitsy anao moa zany hoe volagnin-janahary zao mbo zanahary tsara be mivolagna aminao ho za tamin'izay dia mimoeko anao anake dia nahavoaraizany koa izy tamin'ny Jesosy fa za zay chauffeur ananjy za taotaonao bilako zao atsika raha tsy falaraka alokanilazy koa itanareo tsy mbo raha manjarinjary joroano aminay fa atao chauffeur anao ny anaka ozy fanomponana izy zany anaka ao aza fo hitatsika ke be da be ny zavatra ohatran'izany matetika ataon'ny tompo
ohatra hoe tezain'olo anao mba ahafahany fanomezam-pahasoavana agnatinao koa mivoaka. Maro aminareo regny zao tsara nahaina andoka devoly zany ohatra hoe mpiandraikitra fotsiny. Fa à partir antsika niona zay nanombo teo hitanareo kay zany devoly io raha manjary roahany amin'ny taningy ireo plaintantsika reo hoe ohatra zany etranetrahany tsy haiko hoe inona ny andraikitra anao ato zany mahatonga ana ohatra ny hoe force ankolaka mihitsy mba midira ho agnatina andraikitra ao anao vao mahita le raha tegna agnatinao akao. Atsika reo tsisy poakaty na araiky ara misy raha ao agnatsika ao. Le manomboka eo anao vao mahafantatra ay ve misy an'reto e, ay ve misy an'ity e, ay ve za ty karahan'izao e. Fa raha anao mijanona mihamitoro-teny fogna isan'andro io misy raha tsy ho takatra anao. Egny Jesosy aninao. Amen. Ka tsy manome anao anjely Andriamanitra raha tay anao fa olona ny ameny anao. Ary tsy ho lehibe mihitsy ny olona anankiray amin'ny fiainany raha tsy manaiky hifandray amin'olona lehibe mba hitaiza azy. Azonareo? Izovon'olo maventy mba hifanenanao, anao te haventy io. Zany angely zavatra tsy ampy avana te ho matianina anao zao ohatra miresaka restaurant, resaka restauration. Ndana mitady olona efa matianina, olona efa lehibe amin'io asa io. Akeke izy. Faza miavogna miseho milay nefa tsy mahay. Atsika ve zany? Zany angely problème atsika manahirana atsika hoe. Ohatra hoe sarotra be zany le mandeha amin'ny tany hoe anao marao mahay manjaitra, mampianary manjaitra. Ohatra hoe latsaka ambany be zany anao raha vao magnotanitany ramony. Hoe latsaka ambany be zany raha dia zay dia rehefa anao lasa mihamaro olo bato ao Madagasikara. Satria tsy te hianatra. Mahafantatra tsara zao ty tanàna Tamatavy ty fa misy révélation amin'ny pasteur David. Fa vitsy ty agnatiny satria sao dia verin'olo ambany be ndiany zao mandeha agny. Ambany be zany anao raha mandeha. Latsaka ambany ngai magnino mandeha miziona? Non, c'est tout à fait le contraire. Istandatra anao tsy hoela. Ary za efa niteny namoaka teny mihitsy zay mipetapetaka aminao zao tsy maintsy manjary. Nisy olo vitsy tamizany tsy nao. Agnaty fivorila zay tamizany. Amina olo maro regny da namendra le fitenenina. Zanao pasteur tsy tahita. Ake fogna zao za fa nareo zao tsy mila anaky. Fa zao ho any teny zay mipetapetaka aminah tsy maintsy manjary. Misy nangenga orona mihitsy satria tsy olo niteny ratsy, tsy olo namozo, tsy mba hoarana eky manao mba mipetapetaka. Ijena se lenao. Ohatra fotsiny moa zany. Misy fahasoavana napetraka Andriamanitra rehefa amintsika tato. Ampafantaran'le olona akaiky anao sao dia vaovao izy misy fahasoavan'Andriamanitra koe. Ay tompony ianao. Ary tsy hoe latsika karaza fa 2020 taona. Sady hita trano fiangonana vaovao. Amen. Magnaraka atsika ny fahasoavana. Alléluia. Mifaranatsika ny tenin'Andriamanitra. Mila dinitsika tsara fa mihoatra lavitra ny ditra vitan'ny olona anankiray zatra mandeha am-piangonana amin'ny fotoana izy tsy mandeha am-piangonana intsony. Remarquez io zany. Ohatra misy olona raiky zany efa zatra mpivavaka. Dia avy eo nagnino izy tsy mandeha intsony izy zao, tsy fantatsika mihinana antony. Fa mihoatra lavitra ny zavatra hafahafa sy zavatra ratsy ataon'olona anankiray zatra mandeha mivavaka amin'ny fotoana izy tsy mandeha mivavaka intsony. Mety lazainao fa tsy marina zany fanontaniana tsy mandeha. Satria anao mandeha eto izy mba misy balise fiainanao. Manomboka misy zavatra azonao na iny toroteny tamindray mandeha zay ohatran'izao, fampianarana tamindray mandeha zay ohatran'izao, ohatran'ry alao ty ilamina, alao zao tsy agnanao ty. Na anao mandeha amin'ny fiainanao raha regninao no misy mpiaro, tsy mitrohatrohaka, tsy manaonao foana. Ka za miteny aminao aza mba mafoy fandehanana aketo. Raha mbola mahazo alalana amin'ny Jesosy foana anao. Amen. Alléluia. Ka tsy ho grand mihitsy za teo raha tsy manaiky hifanena amin'ny grand. Amen. Mila mailo koa tsika fa tsy voatery rehefa omeny Jesosy cadeau anao dia tsy maintsy afinaritra. Tsy voatery mafinaritra ny cadeau. Tay ny tompo anao. Jereo tsara
Fa misy fotoana ny cadeau mety mibedy anao. Misy fotoana ny cadeau mety magnasa mivoaka daholo. Ia, satria tsy nanatao costard. Misy fotoana ny cadeau mety tena magnitsy. Satria adin'Andriamanitra zay raha potika anao. Dia tsy maintsy tenenay anao zao atao, tsy maintsy ty atao, tsy maintsy ry atao. Tapitra moa ny lera revagna amin'ny talata izy ty mitohizatsika. Amen. Amin'ny talata mitohizatsika satria fa maizina ny andro, maro mbola ody lavitsy, mino fa efa ampy aloha zay nandraisanao lesona. Amen. Ndao hiara-hitsangana antsika hivavaka. Misaotra tompony amin'ny fahafaneneno anao teto. Misaotra amin'ny fahatsaranao ny amin'ny voninahitra ao. Misaotra tompo fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Ankehitriny Jesosy dia miantso ilay anaranao masina, miantso ilay anaranao mahagaga, ilay anaranao mpanjakany mpanjaka. Matoky tompo fa hiasa eto ny osotrao androany, hiasa eto ny herinao androany. Na iza tonga teto nanatika n'ity fotoanan'ny Pentecoste androany ity, oka hidina amin'ny tompony fananao masina, oka hidina amin'ny hery avy any an-danitra, ilay fahatsarana avy any amin'ny avo indrinitra. Tompo, ninina mba faniriny io vehivavy io, ninina mba etaeta ny lehilahy io. Androany amanonina teny, oka ho tanteraka ny fanirinao. Ary nisaniza tonga teto, ka nisy nanozona ny fiainany na nisy namosavy, foanako amin'ny anaran'i Jesosy, tapahako ny ozona rehetra, miala aminao ny nofo ratsy, tsy manakery aminao tsony io aretiny io, raiso ny fanasitrana ao zay tamarao. Misodrananao zay rehetra tsy anasa, ny tompo anome asa ho anao zay mivarotra, iroborobo ny varotra ataonao. Andriamanitra ny anome tolotsainanao, ampahomby ny fiainanao. Tononoka eto androany le fanahy mampalehibe. Oka ho lehibe anao amin'ny sehatra misy anao io, oka ho lehibe anao amin'ny zavatra ataonao io, ho lehibe anao amin'ny quartier misy anao io. Amin'ny asan'Andriamanitra ataonao ho lehibe anao. Misaotra tompo, fanavao zany za mahagaga tokoa, nomeny Jesosy, Jesosy fazavany fanahy zay mahafapo, fanahy izay mahafapo, nomeny Jesosy, hatramin'izao ny fitepony foko zay raha Viai na clube, se assim atar, vou bonito já, precisa. Ele me falta pro genavu, e sai na rua, moça sai
Mamanova voady am Jesosy zany Jesosy tsy ala aminao mandrakizay. Mataovy reny Jesosy zany androany. Makadao menao an'Andriamanitra zany am'izao Pentecoste zao. Mamanova fanekena za Jesosy tsy ala aminao hoe. Nao aloha tsy kiaraka merina hoe raha eo manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Vonona ny Anompo anao. Raisiko ianao Jesosy eo ho tombo sy mamonjy ny fiainako. Ity andro ny Pentecoste androany ity andraisako fanapahan-kevitra fa tsy ala aminao Jesosy. Anompo an'Andriamanitra manomboka androany. Aritra lalindalina ny fanompony. Tsy hiemotra Tompo, tsy naman'izay mihemitra Jesosy fa androso hatrany, androso hatrany. Dia manaovy ianao voady amin'ny Jesosy. Teneny mihitsy za Tompo tsy ala aminao izay. Sorta Tompo. Ricrevo scendo le devo fare la babamani. Vocale devo chantare le persone. Oka Tompo. Nieny mifananao masina irotsaka eto androany. Le ositra avy any amin'ny avo indrindra irotsaka eto androany. Fanagalan'Andriamanitra irotsaka eto androany. Fanasitranana eo irotsaka eto androany. Sota Tompo, sota fanamasina. Mankasitaka. Misaotra Tompo. Averina ho anao ny voninahitra. Apetraka ampelantananao Tompo ny fiainan'ireo reto ho tantaninao izy raha oto. Ho asianao soa izy n'aiza misy azy. Ho ela velona dia ianao. Ny rano Jesosy mandrafitra anao. Misotro ny fanamasina iaro anao. Tahina ianao niditra teto aroa tahina koa ianao raha mivoaka. Amin'ny anaran'i Jesosy mahomby azy. Dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Isika rehetra hiara-manao hoe tenenao ary nakaikinao manaraka antsika ny fahasoavana. Mahomby azy atao.